Ho ampitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Misaotra anao izay Tompo rainay any an-danitra fatratra n'ity sabotsy ity izay andro fahafito ho amintsika kristianina, ary ao anatin'izany no iomananay hiatrehana ny fanompoana rahampitso, andro voalohany amin'ny herinandro. Dia ny andro alahady izany. Misaotra anao izay tamin'izay rehetra nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy, ary tao anatin'ireny Tompo dia tsapanay fa niaraka taminay foana ianao Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Koa dia nisaotra ny dera ny hajaro voninahitra no atolotra ianao hatramin'ny taloha indrindra ary mandrakizay. Amen. Araka izany dia arabaina isika ry havana fa tratrizao farany ny herinandro izao, ary araka ny tonom-bavaka teo dia misaotra ny Tompo amin'izay nataony tamin'ny fiainantsika tsirairay avy, ary indrindra miandrandra hatrany indray ny fafana miara-mivavaka rahampitso alahady. Ry havana, ny farana rahampitso alahady ny nandiniantsika, ary mbola amafisina izany rahampitso ny lohahevitra hoe velona ny Tompo. Noresahana izany satria misy ny Andriamanitra maty ary misy ny Andriamanitra velona. Raha sitrapon'ny Tompo ary dia ny Jeremia 10:1-9 ka hatramin'ny 9:10 no hakana ny toriteny. Ny Jeremia 10:1 dia fampitana n'Andriamanitra tsy izy izay antsoina hoe sampy sy ny Andriamanitra velona. Araka ny voalazan'i Jeremia mpaminany ary dia ny Andriamanitra tsy izy dia toy izao izany, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy: volafotsy sy volamena no andravahany azy, ary ombo na koa hoe fantsika sy tantanana na koa hoe marito no entiny manamafy azy mba tsy etsiketsehany. Toy ny hazo voasana ho saron-drofia izy fa tsy mahateny, ary entina ihany izy fa tsy mba afa-mandeha. Aza matahotra azy fa tsy mahatonga loza izy, sady tsy mahay manisy soa. Jeremia 10:1-4 sy ny 5 izany. Rafitinina izany io Andriamanitra tsy izy io, na ny sampy dia asan'ny tanan'olombelona ihany, ary tsy afaka manao na inona na inona, tsy mahavita na inona na inona. Ny Andriamanitra velona kosa dia hoy ny mpaminany Jeremia fa Jehovah no Andriamanitra tokoa. Eny, izy no Andriamanitra velona sy mpanjaka mandrakizay, izay mampihorohoro ny tany amin'ny fahatezerana ka tsy tanty ny firenena ny fahavinirany. Jeremia 10:1-10. Rafitinina izany dia ireo no Andriamanitra tsy toa azy, manana ny hery sy ny fahefana rehetra amin'ny voariny, ary indrindra Andriamanitra velona mandrakizay izy, dia izay ilay antsoina koa amin'ny teny vahiny hoe Eternel. Misy izy taloha ary misy izy ankehitriny ary mbola hisy izy. Andriamanitra velona koa izy satria vao tamin'ny alahady teo tsika ny nankalaza ny Pasika ry havana, ary hitantsika tamin'izany fa Jesosy Kristy no Andriamanitra velona. Izy irery ihany no Andriamanitra velona satria nandresy ny fahafatesana ka nitsangana tamin'ny maty. Ankehitriny izy dia ankavanany iray samy Andriamanitra velona, ireo Andriamanitra ivavahantsika ireo izany. Ry havana, Andriamanitra iray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy masina, tokana nefa ao anatin'izany dia telo fiseho. Izany no Andriamanitra ivavahantsika, Andriamanitra velona. Koa hotoriana amintsika izany rahampitso alahady ao teny am-piandohana, koa dia manasa anao ry havana mba hitonga hiaraka hivavaka isika. Toy ny mahazatra dia manomboka amin'ny 7 ny famompom-pivavahana, ary amin'ny malady farany rahampitso dia misy ny akatoky ny fandraisana. Dia ny fanahy masina hanomana antsika tsirairay avy ahafahantsika ho tonga any am-piangonana hiaraka ankalaza sy hanome voninahitra azy ary hiaraka hivavaka ao anatin'izany. Amen. Vavaka ary isika. Dia misaotra anao ary izay Tompo fa mbola ampahafantarinao anay ary ny tena Andriamanitra izy sy ny Andriamanitra tsy izy. Dia aoka ny fonay tsy voafitaka amin'ny andriamanika hafa dia ny sampy samihafa izany, fa dia ino atoky an'olo-tena ho anao mandrakariva ary Andriamanitra velona. Vavaka ary izay ho an'ny famompom-pivavahana rahampitso
Tsy adinonay ny mitondra-bavaka ny anaran'ireo mpanomponao izay manana anjara amin'ny fampivavahana rapitso araka ny indraikiny tsirairay avy. Ny fanahinao masina ny hanomana azy ireny, ao tanteraka sy lavoraro ny fanompoana tony ka hiaina avy amin'ny fanahy masina tompo. Mivavaka koa izay ny mpiangona, ny mpiaraka mivavaka, ny kristianina tsirairay avy na kely na lehibe. Dia ny fanahinao masina ihany koa hiasa ao anatin'izy ireny mba hanomana azy ho toy ny tany lemaka vonona indray ny teninao ny fon'izy ireny ka hamoha be tompo amin'ny fiainan'ny iray manontolo. Dia irianay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Ho aminareo ary ny fiadanan'i Jesoa. Amen.